fantatra an'izao tontolo izao fa nisy ny tale kabinet ny fiadidian'ny Republika Madagascar dia madame Fanirisoa Ernaivo zany dia tratra amresaka kolikoly ary voatazona vonjimaika voatazona am'izao fotoana izao vonjimaika skandaly après skandaly raha ny tomboany atomboany ty fitondram-panjakana ity ty fitondran'ny président Rajoelina ity. Tsisy azo ambara fa tongotra vakivaky sady marary ny mamenatra zavatra miseho amin'ny firenetsika. Skandaly après skandaly raha ny tomboany atomboany ty fitondram-panjakana ity ty fitondran'ny président Rajoelina ity zay nanao fanamby maro teto amin'ny tanirazantsika dia tsy araky ny zavatra nitenenina sy ankalazaina nampanantenaina no misy am'izao fotoana izao fa zavadoza no miseho isan-kerinandro isam-bolana nanomboany zao fitondrana izao hatramin'ny fiafarany afaka 20 andro mahery kely eo. Izy niteneniko teo zao hoe skandaly après skandaly tany amin'ny tsy fantako aloha fa ny fahafantarako azy dia tsy tiana nampalalaina nampahafantarina ny vahoaka malagasy ny zavatra niseho zavatra efa tany amin'ny 10 o zany nefa am'izao fotoana zay fampiresantsika vonivoaka no maly fantatro fanta-pirenena fantatra an'izao tontolo izao fa nisy ny tale kabinet ny fiadidian'ny Republika Madagascar dia madame Fanirisoa Ernaivo zany izay niaraka amin'ny teratany vazaha anankiray frantsay izy io matoa Philippe ny anarany dia tratra amresaka kolikoly ary voatazona vonjimaika voatazona am'izao fotoana izao vonjimaika mandra-pahatongavany fitsarana any amin'ny 7 na 8 septambra raha tsy diso 8 zay zavatra izay zany dia zavatra manohitohina ny fiandrianam-pirenena fa Afa-Baraka henatra izay iainan'ny malagasy 28 millions am'izao fotoana izao tsy tsapako hoe inona sakana tsy anambarana amin'ny ofisialy amin'ny fomba ofisialy zany ataony présidence na ny filoham-pirenena na ny premier ministre na ny olona zay tokony afaka hitondra teny indrindra moa fa solitenan'ny gouvernement hitondra teny zany madame Lalatina raha mahita sy maheno anao mivoanao mitenena anao an'io zavatra mandalo ireo compte rehetrarehetra zay miaro ny fitondrana ireo mpandiso vaovao marina ireo mpiantsiady mpanala baraka mpanambaniban'olona ao anatin'ny Facebook serasera madaky ty madasy sisa zay piaro an'ity fitondrana ty tsy misy naneo anio fa Afa-Baraka io nefa raha vaovaon'olo kafa io rehefa mahavoa olona dia avoaka rehefa nala baraka olona mamorona ny tsy misy mihitsy avoaka zao ao anatin'ny lakoronareo ianareo zay mitondra zany raha pirenena ity tokony isy ny mangarahara ampahafantarina ny filoham-pirenena tokony anazava hoe namita iraka izy iraka tokoa nataony fa izy zany naniraka azy raha ohatra ka voasaringotra amresaka kolikoly ny directeur du cabinet ny présidence nisy ny orinasa anglisy zay ataondrao hoe gelfids zay izy mifilitra azafady izay pikarakara pikirakira ny resaka vatosoa zay nakandreo vola zay mitentina any amin'ny 6 milliards de francs malgasy zay voasaringotra am'izay zay voaresaka ao anatin'izay fitoriana izay ao anatin'izay ihany koa ny fangalana zanabola eo amin'ny 5% zany amin'ny activité rehetrarehetra zay atao andreo mpitrandraka vatosoa reo zany aty Madagascar ho antsika rehetrarehetra vahoaka malagasy aoka tsy amin'ny alalan'ny foy ao amin'ny fo no itenenantsika na iediantsika hevitra fa aoka mba amin'ny alalan'ny fitiavantsika ny Madagascar ity raha io zavatra anankiray tratra io no fantatra an'izao tontolo izao tadidio fa resaka fitondrana firenena eto présidence eto io no avokavoka fony fitondrana fony malagasy rehetra fitondrana zany fitondrana ny firenena io no image apetraky ny mpitondra anankiray zany mitondra firenena nefa hitanao an'izay kolikoly avolenta zay 5% firy zay efa very mandia amin'ny poshin'olo mpitondra reo zay voangondreo nandritran'izay fitondrandreo zay izay ho tohizan'ny taranaka mandimbindreo rehefa miala amin'ny fitondrana reo
satria io 5% io tsy 5% androany fotsiny 20 jours mahery ange hitondrany filoham-pirenena fa rehefa vita io fitondrana io de hanoy an'izay zany reo mandrakizay tsy mandeha amin'ny kitapo-bola panjakana fa mandia any amin'ny poche-ndreo any amin'ny compte-ndreo ivelan'i Madagascar. Izay tompoko no lalao misy eto amin'ny firenena. Zany fampandrosoana Madagascar zany tsy ela ary vita mampandroso an'ity firenena ity. Le finiavana tsy misy. Io avokavoky ny firenena io. Lohan'ny firenena zany Dircab zany manana toerana ambony zany ary ny filohan'ny firenena nanendry an'izany. Andre matory filoha kely ny sisa hitondranao. 20 andro mahery. Asehoiny malelahy anao. Limogeo avy hatrany olona io tsisy fanazavana eto. Esory. Miandry ny fitsarana atsika rehefa avy eo fa Afa-Baraka io na tiana na tsy tiana. Fa be loatra ny skandaly, ny connerie, ny filohan'ny tsisy rehetrarehetra tsy voasarimotra agnatin'ity zavatra ohatran'ity. Ny filohan'ny pirenena efa karazana laingafiry nataony zay tratratsika fantatsika zao. Ny premier ministre tratrany motion de censure 105 députés manala azy de mbola hitandreo arirarira any amin'ny arena mivory fa Afa-Baraka zany institution zany rehefa tapaka ao lany ao zay no lalàna tokony miala premier ministre. Io tsy avoloa zany izy amizao tsika miteny zao. Tsy avoloa henatra, tsisy hambo. Hoe zao esorin'olona mbola midongy toerana midongy inona? Ministre manao love story any amin'ny hôtely, mifanenjika ambasy sy sipany, mifampitifitra. Tsy filoham-pirenena tsy hainona teny mihitsy am'zany. Ministre écran plat sy ny resaka panier garni maro. Député mamelaka tamaina olo, sénateur mamelaka kofy. Sasany manondrotondro olo, manavakavaka rasista. Tsy hainy filoham-pirenena mangina tanteraka zany ve ny fomba fitondratsika, ifampitondratsika amin'ity firenena ty. Zany ny fampitezantsika ka amiko amin'ny maha-olo-pirenena aya henatra zany. Zaho menatra vao maika amin'ny filoham-pirenena zaho mahita zay mety tsy fantako ny zavatra manjoa azy ao fa manahirana ihany anazavan'izany. Zany tokony mivoaka ny fitondram-panjakana farany malaky normalement 10 minutes après an'io acte io efa nisy fanambarana zavatra ho fantatra ane io na fenina izy io fa tsy tako na fenina. Mivoaka ihany marina voasarimitra miresaka kolikoly avolenta ny télé-kabinetran'ny fiadidian'ny Republikan'ny Madagascar. Loza ary Afa-Baraka henatra no manjoa ny voaka malagasy 7 tapitrisa am'izao fotoana zay fampiresantsika. Ka zavatra efa fanao izy io matoa tsisy vola ny kitapo-bola panjakana. Matoa tsy vita ireo fampanantenana maro isan-karazany any amin'ny tsy izy no itoerany volantsika. 5% tsy fantatsika misy 4% tsisy miditra ohatrany KMM. Ahoana moa KMM lehibe io de 1% vola miditra amin'ny kitapo-bola panjakana. Normal foana atsika am'zany. Ambatovy io Bemolanga ndraiky tsy miroro 1%. Io zao jeronareo resaka vatosoa 5% mandeha amin'ny poche-ndreo. Any amin'ny fanjakana zany mety 1% koa. Ohatran'izay zany no fitondrana eto amin'ny firenena. Ohatran'izany ny mécanisme ifampitondrantsika eto. Raha zay miteny asio décentralisation, sasany hoe tsy tianay raha ihany. Tsy problème na olona ty firenena ty fa rafitra. Ny fomba fampandehanan-draha, ny fomba fitondrana mihitsy amin'ny ankapobeny tsy misy ny mangarahara. Tsy ahitana mangarahara jeronareo olo mivoaka Madagascar tsy fantatra. Nefa olona ambony amin'ny firenena inona ny antodiany any tsisy mafantatra. Filoham-pirenena antsika magnenjiky manaritra afony olympique zay no zavatra mila ho ataony. Mijery olo maromaro zay no mba hivoahany. Ka tsy tokony zay zany ny fampitondrantsika eto. Mangarahara voaka hoe reto tokony inona moa tia vola niditra tamin'ny firenena, vola lany zao zava-bita fa tsy ho tapitra ihany ny fitondrana. Voizina mila arovana zavatra tsy mety, takotakonana zavatra tsy mety. Ny tena loza de zao mbola misy mahasama miteny ihany hoe tsy fotoana ny fanomezantsiny zao, fotoana ny fanomezantsiny zao satria voany na fitsiky ny tanatsika tsika na fitsiky ny safiditsika no mandendrika atsika am'izao fotoana izao ahoana tsy fanomezantsika tsiny eo. Olona nampanantena atsika hanavitra an'ity firenena ty tsy mahavita manavitra fa vao maika mandetika ahoana tsy hanomezanao tsiny azy. Ny filoham-pirenena tompoka dia izy no lohany loloavitsika an-tampon-doha ankoatran'ny Zanahary fa hoe hanavitra atsika. Zay ny dikany atao hoe filoham-pirenena. Izy no miantoka ny sécurité atsika, miantoka ny fahatsarany fahasalamatsika, miantoka ny fianaratsika, miantoka ny rehetrarehetra amin'ny fiainatsika. Zay natao hoe filoham-pirenena. Izy no miahy an'io. Fa sasany mieritreritra zavatra diso, tsy manampy ny tenanao anao, izy no garant. Aoka zava aminareo. Zany mahatonga any andafy
na olona ambony izy migadra rehefa manao zavatra tsy mety. Io zao Dircab-tsika io. Raha taito Madagascar tsisy zavatra nanjoany io. Fa any andafy tsy misy afaka manao eloka zany izaniza ny olona rehetra ambany ny lalàna. Zay toe-tsaina zay no tokony volena amintsika eto. Ary afatra farany apetrako amin'ny mpitondratsika ho an'ny tafika malagasy, ho an'ny fitsarana malagasy, ho an'ny rehetrarehetra malagasy tsy ankanavaka. Engane ao anatin'ny 20 andro tsisy korontany eto Madagascar hametram-pialana ara-dalàna ny filoham-pirenena dia tokony tsisy mahazo mivoaka ny territoiran'ny Madagascar ny tsirairay. Hojerena amin'ny lopy ny zavatra nataony tsirairay nandritra an'izao fitondrana zao. Avereno reny olona zay fa navoaka ny Madagascar ohatran'ireo Tinoka Roberto, tsy fantako ny DG Knapsa, sy ny sisa ry iza moa ty raha olona efa tafitsoaka Madagascar ampodiano aty ho tsaraina fa tsy olona tsy manantsiny ho votsoranareo nefa le olona tsy maninona ndeha ho gadrainareo, olona tsy mitovy amin'ny intérêt aminareo ho sazinareo. Zay zavatra zay atsaharonareo fa tsy mahasoa. Ka ny fangatahako tsisy mahazo mivoaka ny territoire ny tsirairay mba ahafahantsika manova an'ity firenena ty mba hitraka am'izay Madagascar ty fa tsy fananan'olo tokana ty fa fananany malagasy rehetra. Ary tsy ray mandreninareo ihany niady tamin'ny ady lehibe voalohany sy faharoa fa ray mandrenina ihany koa ny ray mandrenin'ny gasy rehetrarehetra zay tia tandrazana niady ny fahafahana mba hahatonga an'ity firenentsika ty hitraka, mba ho sambatra tsika ato anatiny firenentsika ty, iainantsika ny herenantsika. Fa tsy anao Dircab manao ny adalanao sy ny naniraka anao, anareo no azo 5% sy ny vola rehetra manodidina an'izay eo fa ny taranaky ny gasy tsisy raha ianareo azy. Zay no afatra avy aty aminay. Farany enonay fa hamoakany ny nodiniany filoham-pirenena hono. Aoka ny fitsarana anao an'izay zaho anisan'ny aro mitsorana an'io vehivavy mpanakanto satria tsy rary na nanenjehany azy hita-poko hita-pirenena zay zavatra izay. Tsara zay. Fa be dia be koa ankoatran'izay engany hivoaka izy. Tsy ny nidonia ihany Andriamatao Filoha no niarany tsy nety sy ny tsy rary ny teto amin'ny firenena. Ao Malama Manandafy, ao Berija, ao iza moa ty Roly Mercia, ao iza moa ty Marcelin Rabenirina, be dia be sy ny sisa zay voasambotra amin'ny resaka tsy fifankazahoana ara-kevitra na ara-politika niarany tsy rariny avoay daholy 20 jours mahery hoy aho ny itondranao ao aza mamela takaitra ratsy amin'ny firenena. Fa mba mila mifamela ihany koa ilaina zay. Entitra, mifamela, mifankatia, mirahina. Ka zay izy Andriamatao Filoha afatra ho anao sy nireo ekipanao. Aza misy avela mivoaka reo. Avelao atotsika ifampijery ty ny rariny, ty tsy rariny, ty tsy mety, ty tokony ahitsy mba hanana fomba fisainana vaovao ny gasy. Tia marina, tia mahitsy, resy lahatra amin'ny développement. Zay ny afatra fa ho hitatsika ny fivoarany raha tsy maintsy misy zavatra ho tantaraintsika ihany rehefa mahazo vaovao tsika misaotra tompoko.